Miarabana ny tokantrano manaraka ny mety eo amin'izao fotoana izao ny sary eo amin'ny zana-bolana raha tamin'ity anio ty nazovana ny varatra aza raha tany amin'ny tapany avaratra atsinanan'ny Madagasikara izay tsy maro toerana indraindray eo ihany koa ny fisina rindraona atao atsimon'ny nosy izay manome vahana ny orana tandrifin-draona ho an'ny atitany atsimon'ny Madagasikara sy ny atitany voany andrefany nosy iny. Atao anatin'ny herinandro ho avy dia saika mbola mitovitovy amin'izay hatrany aloha ny firafitry ny toetr'ny androntsika misesy hatrany ny fandalovana rindraona ao atsimon'ny Madagasikara ny varatra aza ihany koa dia mitoetra ihany koa ho an'ny tapany avaratra atsinanan'ny Madagasikara manoloana izany mety azo vahana hatrany ny orana tandrifin-draona zany ho an'ny atitany nosy ny any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara. Iny maripana miakatra aloha ny maripana amin'ny ankapobeny indrindra ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara saika amin'ity herinandro ity zany fa taorian'ny fidinana maripana kosa izay niatra teto amin'ny avoatany dia tombanana hiakatra izay manomboka any amin'ny alarobia na ny alakamisy ihany indrindra ho an'ny avoatany sy ny tapany atsimo atsinanan'ny Madagasikara. Iny no mety sin'izay fiakarana maripana izay ny toetr'ny androntsika roa ny rapisy vao maraina dia isy hatrany aloha ny orana ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy manomboka zava izany ka hatrany vadivavy mety mbola hanerika ny andro ho an'ny faritra laotra mangoro ny ilany atsinan'ny faritra Sofia sy Analamanga Vakinakaratra Morony Mania ny any amin'ny tapany atsimo Madagasikara kosa dia mandraona ny andro raha ny tombatombana hatrany ho an'ny rapisy tolakandro misy ny tandrifin-draona andrasana ho an'ny atitan'ny faritra Menabe ny ilany andrefany avoatany ary ny atitan'ny faritra Andohy Anosy atsimo andrefana mety mbola hitoetra ihany koa ny orana malefaka ao ny faritra Sava Ambatsoa ny manakaiky ny Ambanja sy Ambilobe mandraona kosa ny andro ho an'ny faritra Analanjorofo ny faritra Atsinanana Vatovavy Fitofonany Alaotra Mangoro ary ny faritry Analamanga ary koa ny any amin'ny ilany atsinan'ny faritry Vakinakaratra ny Ambony moa dia maina ny andro raha ny maripana movinavina amin'izay andro ny rapitso izay dia manodidina na mety mahatratra hatrany amin'ny 7-telopolo degré celsius izay maripana izay ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara hitantsika any amin'ny faritry Sofia zany ho an'ny avoatany kosa indray dia manodidina ny 5-20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana ho an'izay rapitso izay ny any amin'ny morontsiraka atsinanana kosa indray 30 ka hatramin'ny 12 degré celsius ny maripana voavinavina amin'ny rapitso izay hatrany. Ny andro ny talata andrasana hatrany ny tandrifin-draona amin'ny tapakandro hariva indrindra ho an'ny atitan'ny Madagasikara ny faritry Dongola Vetasy Vakinakaratra Moromanima tsy Atrambony ny atitan'ny faritry Menabe ary koa mitatra hatrany amin'ny tapany atsimo atsinanan'ny Nosy izany ny alina moa ny mety teny hitrangana izay ary somary misy tokotoko izay orana tandrifin-draona izay misy ihany koa ny raona avy any an-dranomasina izay mety hisesisesy amin'iny morontsiraky ny faritra Sava sy Ambatsoa Analanjorofo iny ary mety hitondra herika na tandrifin-draona indraindray any amin'ny morontsiraka izany ho an'ny manodidina ny Nosy be Ambanja Ambilobe ihany koa dia mety hitrangana tandrifin-draona hatrany ny tapakandro hariva izay andro ny talata izay raha ny maripana voavinavina dia manodidina ny 4-20 ka hatramin'ny 20 ny avoatany ary 20 ka hatramin'ny 3-telopolo degré celsius ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny Nosy ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia miakatra ny maripana saika hita taratra izay amin'ny toerana maro any amin'ny ilany andrefana Madagasikara satria dia manodidina ny 5-telopolo ka hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay andro ny talata izay ny toetr'ny androntsika ho an'ny alarobia dia mbola mety hitoetra hatrany ny tandrifin-draona hitantsika any amin'ny atitan'ny faritra atsimo andrefana any ny ambiny kosa indray dia mandraondraona ny andro indrindra ho an'ny avoatany sy ny tapany atsimo atsinanan'ny Nosy iny mitoetra ihany koa ny tandrifin-draona any amin'ny faritra Sava Ambatsoa Analanjorofo ary manakaiky ny Nosy be izay mbola hita taratra hatrany izay orana izay ny alina na ny maraina be no mety hitoetra moa ny any amin'ny tapany avaratra Madagasikara izay ny ambiny dia maina hatrany ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alarobia izay manodidina 5-20 ka hatramin'ny 7-20 degré celsius ho an'ny avoatany ary 30 ka hatramin'ny 5-30 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny Nosy mbola mafana hatrany ny andro any amin'ny ilany andrefa Madagasikara iny satria dia saika mahery ny 9-30 degré celsius avokoa ny maripana andrasana amin'izay andro ny alarobia izay dia izay ny mety eo tamin'ity anio ty raha rapizy iray fotoana manaraka veloma tompoko.